fiavidy sy miaramila. Ianareo sakaizan'i Madagasikara, isika malagasy firaisam-drazana eto Frantsa sy aty ampitan-dranomasina, tompo lahy sy tompo vavy. Ny voalohany-teny dia fisaoran'Andriamanitra Andriananahary fanohy ny fandaharany sy fandaminany dia tafahona eto isika mianakavy androany. Ety ampiandohana sady fombatsika malagasy raha teo raha andray fitenenana dia miala tsiny aho amin'ny fahavotsako mandahatra sy ny amin'ny teny diso mety ambarako. Fialan-tsiny no mantsy sady fangatahan-dalana sy teny no fanomezam-boninahitra ho anareo itenenana. Koa manao azafady, manao azatsiny aho raha ivolana eto imasonareo. Manaraka izany, tonga tsy miarahaba olo na mantezitra, koa manolotra ny arahaba tompolay, finaritra indrindra tompom-vavy. Arahaba voadinidinika sy akory voafantopantina no atolotra antsika rehetra fa tafahana samy mirana ka afaka hiara-faly eto anio. Amin'ny anarany findram-panjakana malagasy miarabako antsika rehetra mahatratra izao asaramanitra izao. Feno valo amby 20 taona tokoa ny niverenany fahaleovantenan'ny firenentsika sy nijoroany folo andahy. Koa arabaina manokana ireo ao amin'ny folo andahy. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga maro mifanotrona amin'izao fankalazana ny fitsingerenany ny niverenany fahaleovantena izao. Zava-dehibe loatra eo amin'ny tantaran'i Madagasikara ity vanim-potoana nampalazaintsika androany ity. Farary sy itsiny raha tsarovana isan-taona izany. Mitodika manokana amin'ny ara-tanora aoka tsy fadinointsika fa izao fahaleovantena iainantsika izao dia nosandaina aina, herim-po ary firaisan-kina. Voaengany ho afo tsy maty ao am-potsika malagasy ny fitiava-tanindrazana. Ny fitiava-tanindrazana ihany raha teo moa no loha-hevitry ny fankalazana androany dia ny hoe fitiava-tanindrazana sy filaminana antoky ny fampandrosoana ho isan-datan'i Madagasikara. Tompo-lahy tompo-vavy. Voninahitra lehibe ho ahy amin'izao asaramanitra izao ny mampahatsiahy, ny mahasarobidy ny fiandrianam-pirenena. Fantatsika ny fahasahiranana misy eo amin'ny firenentsika. Samy mahaka ny toetra rara misy anantoerana isika rehetra na dia aty ampitan-dranomasina aza amin'izao fandrosoany teknôlôjia izao. Vaindohany rara ny gouvernemanta ny fitoniana sy ny filaminana. Nanao ezaka lehibe ny findram-panjakana mampindravana amin'izany. Maripeto ny fahendreny Andriamatoa Filohazaina Kera Zaonarmampianina ka nankatoavany ny fiaraha-mitantana mba hisiany fitoniana eo amin'ny firenena. Milamina izany ankehitriny miara-mipaminao daholo ny hery politika rehetra. Koa ny rariana dia ny tsy hisiany krizy intsony izay manimba ny tokerentsika sy ny ara sosialy. Izay noho izany Andriamatoa Filoharenina hatramin'ny nahatongavany teo amin'ny fitondrana ampy fananganana foto-drafitrasa fototra maharitra ary mateza. Fantatsika ny ezaka efa natao sy mbola hatao amin'ny fanarenana ny firenentsika. Tsy mora izany kanefa tsy atao akidy fa raha miara-miezaka ny fanometanana sy mitondra ny anjara biriky ny tsirairay dia mety ho tratraaingana ny tanjona. Ny azo fa ny vahoaka no targeta. Ny tombotsoa ambony firenena no tokony andrandraina. Manaraka izany, taona ny fisidianana ity taona ity. Manao ezaka lehibe ny findram-panjakana ankehitriny mba hanatotosana izany amin'ny fomba mangarahara ekeny rehetra ahafahany tsirairay mandray anjara
antoky ny filaminana mandala ny demokrasia. Mitodika amin'ireo diaspora koa ny tena. Ny diaspora dia anisany andrandraina hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny tanindrazana. Mana anjara didy amin'izany fampandrosoana izany isika tsirairay ka aoka ny fanometanana. Isika malagasy mifanohana no mampandroso ny firenena. Ary tokony ho amin'ny firenensika no vanjinina. Misy ny ezaka natao ny fondram-panjakana manokana mahakasika ny diaspora. Dia ny fanamorana ny fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena. Anisan'izany ny fikarakarana ny fiaonam-ben'ny diaspora malagasy eran-tany izay nokarakaray ny ministera raharaham-bahiny natao tany Madagasikara ny volana Oktobra taona 2017 lasa teo. Mandritra io fiaonam-be io dia nisy fanakalozan-kevitra sy dinidinika maro izay niarahan'ny diaspora malagasy sy mitondra fanjakana. Nivohitra tamin'izany fa manana andraikitra ary afaka mitondra anjara birikiny ho amin'ny fampandrosoana ara-sosialy sy ara-toerena ho an'i Madagasikara isika diaspora. Ary mbola mitohy izany fanentahana izany ankehitriny satria manomboka amin'ny volana Jolay izao ary mandritra ny 5 volana dia hisy fanontaniana na questionnaire apetraka amintsika diaspora aty ivelany. Apetraka ao amin'ny tranokala na site web ny Ambamady Paris.fr. Izany fanontaniana izany mba ahafahana mitondra fanatsarana. Koa manainga sy mamporisika antsika rehetra mba handray anjara mavitrika ho fanehoana fanadianiaina ty an-tany lavitra dia isika dia very lalandava ao amintsika ny fitiavan-tanindrazana. Izany no atao mba ahafahana manatsara ny politika nasionaly mikasika ny diaspora. Mbola mahakasika ny diaspora ihany koa dia amin'ny volana septambra ho avy izao isy ny journée de Madagasikara izay ankalazaina ao amin'ny refermat de l'UNESCO. Arabaina manokana madame chargée d'affaires be mananjara Eliza Arfera amin'izany fikarakarana izany. Koa manaja antsika rehetra ho tonga maro mba hanome voninahitra ny tanindrazantsika. Alohan'ny maranako ny teniko dia misaotra manokana aho ny mpiara-miasa ato amin'ny mahasolo Madagasikara. Misaotra ihany koa ny refermat l'UNESCO sy ny foyer universitaire malagasy Arabo-Sikachon izay nafohy fotoana mikarakara mba hanatanterahana izao fetintsika lehibe izao. Misaotra manokana koa mitarika tokotelo izay tsy misalasala na maliantso na dia avy lavitra azy ary any Bruxelles tonga hanome voninahitra izao fetim-pirenena izao. Misaotra ihany koa ny madame Léa sy ireo musicien izay tonga hanafahana ny lalonantsika androany. Eto am-pamaranana dia mirara fety sambatra sy mahafinaritra ho an'ny tsirairay amin'izao fankalazana ny fahavalo amin'ny 20 taona mahazony Madagasikara fahaleovan-tena izao. Engany ambinina amin'izay rehetra ny sasarana ny sambatan'olona arova ny tsitoa ka ho lama velona hiady ampinaritra misy ambaravara. Tena velona ny fitiavan-tanindrazana ao anatsika tsirairay avy. Tena velona ny Madagasikara nosy malalantsika misaotra pitikolay makasitaka tokombava.